vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavindray amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ity izay iresahako anareo ny hoe loharanonozina sa loharanopitahina iresantsika ny mahatonga ny fiainan'ny olona tena hoe misy loharano mpandravana mihitsy loharano papitehana loharano manimba loharano tena hoe faravana faratapony mihitsy inona ny mahatonga an'izany ivavaka aloha ny tenako misy oatra indrindra tompony ny fahasoavanao sy ny fitahinao sy ny fanambinanao ampianatra anay ny lalakale sy ny zavatra tokony fantatra indray ianao androany ary ampianatra anay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Misy fiainan'olona tena faran'izay ratsy fiafara faran'izay ratsy fiafara ohatra tena mangiry firy faratapony melohan'ny hafatesana nahita lehilahy anankiray zay tena hoe tsy matory andro manalina fa io tongony io maty maina tena maintimainty de sady fery maintimainty no manaitaina tena hoe melohany nahafatesan'io rangahy io efa nitapahana ny ilany efa misy nitapahana miborina ny nisy teny ratsatongony de ny ilany indray tena manaitaina tena marary tena hoe taolana mivoaka dia maintimainty be tena hoe mangiry firy tena mangiry firy inona ny mahatonga an'iren'le hoe tena cancer faratapony amin'ny akapobeny ty zavatra resako anao ty cancer faratapony tena hoe midididy olo io melohan'ny hafatesany tena midididy olo io melohan'ny hafatesany ren'le be kibo tena hoe mibotsina be reny kibo zany hoe ireo karaza pijaliana misy indray re tena hoe fijaliana faratapony amin'ny tokatrano faratapony amin'ny tokatrano de tena tonga aminao daholo re karazana fijaliana sy tena fahoriana ampianatra anao ny anton'ireny andro any ato amin'ny tantara faharoa toko fahenina amby roapolo tantara faharoa toko fahenina amby roapolo andininy faefatra amby folo zao mivaky ny teny manao hoe ary Ozia namboatra pinga sy lefina sy fiarovan-doha sy akanjo fiarovatratra sy tsipika ary vatona tsamitady ho an'ireo miaramila rehetra ireo ary nanao fiadiana lehibe tany Jerusalema izy natao araky ny marika vitany mahay zavatra apetraka eo amin'ny tilikambo sy eo atapony manda mba handefasana zanatsipika sy vato lehibe ary ny elo-lavitra ny lazany Ozia ka mahagaga nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy ary noho ny nahery Ozia mpanjaka de niavonavona ny fona ka nanao zay ratsy izy ka nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny ka niditra tao amin'ny tempolon'i Jehovah andoro didika azo manitra teo amin'ny altara fandoroana didika azo manitra fa niditra nanaraka azy kosa Azaria mpisorona mba amin'ny 20 lahy ampisoron'i Jehovah lehilahy samy mahery avokoa ary nanohatra ny Ozia mpanjaka ireo ka nanao tapiny hoe tsy rarahanao ry Ozia ny andoro didika azo manitra ho an'i Jehovah fa ny mpisorona ihany
dia ny taranakaroana izay no amasinina andorodidika azo manitra miala amin'ny fitoerana masina fa nanao izay mahadiso ianao ary tsy ho voninahitra ho anao eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra izany dia nisy afoaka Ozia ary nisy lovia teny an-tanany andorony didika azo manitra koa raha mbola nisy afoaka tamin'ny mpisorona izy dia nisy abokana nipotra tamin'ny andriny teo anatrehan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehova tany ilan'ny alitara fandorona didika azo manitra ary Azaria mpisorona sy ny mpisorona rehetra dia nanatrika nijery azy ka iondry boka ny andriny ary noroana hiala teo izy nefa ny tenany dia mba nivoaka faingana ihany koa satria Jehova efa namely azy ary Ozia mpanjaka dia boka ambara-pahafatiny dia nitoetra tao an-trano mitokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehova intsony izy ka dia Jotamazana no nanapaka tao andapa sady ny tsara ny vahoaka. Amen. Ozia dia nisan'ny mpanjaka anankiray hoe nanana maizy azy ary mbola kely izy dia efa nanapaka dia efa lasa mpanjaka mbola kely dia ny antombo ny anandeha teny an-dalana ary ny tantarany Ozia tena hoe nanana experience be zany satria ela loatra ny fanapahany satria izy volazam baiboly eto hoe izay enina amby folo taona teo eo no nampanjaka azy ela be zany nanana fotoana lava be mihitsy dia nanana experience be izy tamina fitantanana Ozia mpanjaka. Inona no zavatra nitranga nalaim-panahy izy rehefa nanomboka ny anatanjaka dia nalaim-panahy izy dia ny fakam-panana azo azy dia volazan'ny baiboly hoe nanomboka ny avonavony raha namana ny avonavony dia nanomboka nanao ny tsy zavatra tsy tokony atao niditra tamin'ny zavatra tsy tokony hidirana nanao ny tsy fanao izy tsika nanao ny tsy fanao fa ny tena grave be tamin'ny arainy dia zao ny toyany dia zao boka nanomboka teto amin'ny andriny teto misy abokana dia miparitaka tamin'ny lohany dia miparitaka tamin'ny tareny dia miparitaka tamin'ny vatany boky raha namana ary boka mandra-pahafatiny ary tsy nahita vahaolana ary tsy nahita fanasitranana. Eto ny zavatra tiako hidirana rehefa tojo ianao riavana malala tena hoe fahambaraka faratapona potika ny tokantrano potika ny fidiram-bola boka ny trosan'ny banky miditra ny aretina tapitra nanilika anao sy ny ala taminao daholo ny havanao rehetrarehetra tsapanao anao nanomboka ny varim-pananana manomboka misy zava-doza mitranga be da be mihitsy ny fiainanao nefa ianao nahatsapa fa olona manana ny maizy anao teo aloha nahatsapa ianao fa olona nanan-karena teo aloha nahatsapa ianao fa olona nanam-bola teo aloha nahatsapa ianao fa olona ambony teo aloha fa amin'izao anao tena sasatra mitotongana dia mifandimby mamily anao daholo ny karazana problema rehetrarehetra dia zao mitady idio nisy zavatra nataonao zay teo aloha tao hoe rehefa nanomboka natanjaka ianao dia ny avinavina nanomboka niala tamin'Andriamanitra nanomboka nivadika tamin'Andriamanitra dia fibebahana zay ny ilainao efa nahita olona tahaka zany ary havana tena hoe mialoha na ministra azy dia niantso ahy olona io mba metro tanana pastera tsofranao fa mba te andray andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia tadidiko tsara mihitsy fa tena niakatra izy lasa député izy voalohany dia avy izy lasa ministra dia nanomboka ny lalao miliara fa vao nanomboka nahazo toerana ministra izy aloha dia efa nanomboka niovana amin'ny fifampiresahana ihary tamin'izy mbola tsy ministra dia
nafinaritra ny fifampiresahana fa raha vonomboka lasa ministra izy de nanomboka tsy haiko ny antony fa de niavinaviny de miresaka lasa tsy tafiditra tsony ny fifampiresahana lasa tsy mifandray tsony ny tady bokanka ndray andro a nisy zavatra kely saika mbany ilako azy fifanampiana zay tsy resaka vola fa maministra azy tao amin'le département misy azy mihitsy de mbo niantso azy andapy misy hoe nisy zavatra kely tiako alamina de vo niantso azy tonga de zay ny teniny inona aloha te davy amin'ny pasteur anazy sao de mangataboly pasteur fa za mako zao tsy manam-bola mihitsy ozy izy tohana ny foko tam'izay oay zany vavany tirangaty io any atsaiko tena tonga de direct ohatry zany sao de angataboly pasteur nefa mbola tsy mba fombako zany mangatangatabola manolo zany tsy miditra am'zany tsika fa mba nisy zavatra atao amin'le ananisy azy mihitsy hoe nisy taratasy tsy hoe taratasy hoe manao nakory fa nisy problème zany ary problème tsy hoe ny tena ny manana olana fa misy olona manana problème amin'ny tena de milaza azo mahitahita de mba hoe saka iresaka kely tamin'ny fotsiny hoe jereo fotsiny aradrarany ty zavatra ty raha volany te davy amin'ny pasteur tetina tsy manana zao sao de volany te davy amin'ny pasteur ty amiko tonga de fafako ny répertoire fafako tao anaty telefoniko hoe zao tsy miresaka amin'ny tirangaty tsony amandrak'izay fa fotoana fotaorina zay tonga de nidaraboka ny ala tao misezany nanomboka tao aririna zay fa tena potika tanteraka afabaraka tanteraka nandositra ny ala fiarahamonina za tsy niteny anao nandositra taiza fa ny farany teo de zao na ny haniko hoanina raha tsy nananana ny haniko hoanina de mba za ny antso izy hoe mba misakafo pasteur fa tsy misy inona ny tiako atongavana am'zany resaka zany rehefa ianao zay ny avany ambony any nanomboka nytotongana de nanomboka potika rava nanomboka tsisy ninina nandeha tsony ny fiainana nanomboka misy zavatra tsy mety ny fiainana tena herina hoe miditra fafambaraka miditra fampitehana miditra faharavana miditra ny aretina sy ny zavatra rehetrarehetra de tady teo fa avonavona ny natonga an'izay ary ny ratsy indrindra am'ireny de ny avonavona eo anatrihan'Andriamanitra sy eo anatrihanam-panompon'Andriamanitra ka rehefa misy zavatra tena faratapony gravy na cancer io na accident matsiraviny io na tena reny le kibombotsina be reny io na reny le tena retina tena hoe mangiry firy ianao de zao ny teniko aminao mijery io raha tonga am'izay ianao dinio ny tantaranao tany amin'ny 5 taona lasa vo ny tomboka io aretinao io taloha kely ny tomboan'io aretinao de dinio fa nisy avonavona nataonao tao teo anatrihan'Andriamanitra avonavona mety enao le manevateva mahita fandarana amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny Facebook de enao le piady amin'Andriamanitra iainy mihitsy satria mety hoe mba nanana miliara nanana 4 manana asa tsara mba tafita zanaka de le litanao le tena miavonavona tena le miteniteny rediredy amin'ny resaka fivavahany reny le tena mirediredy reny mihitsy tena tsisy azany Jesosy mahavonjy zany ranga fivavahana tsy mahavonjy elisangany de le mirediredy miteny reny de enao le anisan'le mpanao commentaire anaty Facebook le mamely an'Andriamanitra sy miady amin'Andriamanitra mihitsy de zao enao marary mangiry fivebahana aingana diaingana ny ataonao aza mieritreritra ianao délivreny ianao de ho sitriny azo délivreny ianao afaka mamitra tananao pasteur fa mibeba faratapony vokatry ny faniratsirana ao an'Andriamanitra faniratsirana an'Andriamanitra sy fanevatevana an'Andriamanitra fa misy zavatra tsy zaka an'Andriamanitra tamin'ny tenina lokony vavanao sy ny fietsika anao taonao ianao anisan'le mpaninenjika faratapony vadinao tadidiko tsara tadinao Tomasina nisy rangaha anankiray zay mivavaka ny vadiny de mivavaka ny zanany lahy ngaray mpiasa amporo de manakarena izy tena retraité izy manambola be izy manana tadiny hatrany amin'ny 50 hectare mandray tena manambola izy ary ny vadiny koa miasa
de kepohany fotsiny vola reveny isakariva amrevo labiera nefa efa lehibehibe zany ranga zany efa tsaky mety efa tany amin'ny 10 taona izy angamba tam'zany na 10 taona mahery de mirevirevo fotsiny eny labiera isakariva de enjeny io vadiny io amin'ny fivavahana enjeny le ramatoa miara-mivavaka aminay le ramatoa tenenany ratsy opainy vehivavy tsisy saigny adalainy pasterany fivavahana tsisy fotony fivavahana zao tsisy idira zany jesosy zany atao trano ato tenina mirediredy miteny ohatr' zany foana teny ohatr' zany foana ndray ariva de nila asana labozia na avokasika tam'izay efa teo eo amin'ny tabiny valo sasany alina teo eo angamba ny zavara tsy ampy tao an-trano asa na avokasika na brika na tsy haiko de tsy nahita épicerie mividina votsony a de tsy maintsy tao amin'ny bara ny vidy an'le izy tsy tadidiko na labozia na avokasika izy io na ina vidiko tsy maintsy tao amin'ny bara ny vidy de hitako tao amin'ny bara ngaraina io le ranga io zany hitako tao amin'ny bara de somary sady efa mamamo izy nitevadevaiky avira pasy ambi mba mirevirevy kely miaraka aminay ty fangara hoe pastera de tsy mba mirevy aviva ataovy ray aman-drena fa mahazotona refa avina de sady nanevateva no manesoneso no miaroaro teniteny ratsy fanabatibatina sinsisa grave zay fa volana vitsivitsy taorinan'iny tompo nibotsina ny tongony de nibotsina ny kibony de nibotsina ny tarehany tsy izy nahazo azy fa tena nitsabona satria izy manam-bola de nitsabona fa tsy sitrana de ny afarany niteny tany amin'ny vady aman-janany hoe eto mivavaka de netona tao am-piangonana tam'izany mbola vao nanomboka ny trano fivavahana vaon'oloko tany Tomasina de tao am-piangonana mihitsy izy ny natory za moa zany ny grave be fotsiny de zao tam'izany mbola tsy nahalala satria vao nanomboka mo tsy nahalala ny hoe inona ny tokony atao amin'ny ranga ty inona ny conseil tokony meko azy fa ny conseil tokony meko azy de zao tokony mibebaka izy tamin'ireny faniratsirana sy fanevatevana nataony reny tokony nampanarahana vavaka izy zay ny tokony natao taminy nampanarahana vavaka izy mba hifony amin'Andriamanitra mba hibebaka amin'Andriamanitra satria marary amin'Andriamanitra loatra le fanenjehany an'le vadiny marary amin'Andriamanitra loatra le fanevatevana nataony de tokony izy nomena hevitra fa za moa tsy nalala de délivrance ihany ny fantatro tam'izany de ny délivreko fa maty ihany ko izy ny afarany maty fa nangiry-firy zay ranga zay vao maty io le ozina io le abokana nahazo any Ozia mpanjaka satria manomboka rehefa matanjaky olona io manomboka rehefa mahery olona io de ohatra mitady eritseritra zany mana hoe zay tiako atao fa za manambola zay tiako atao fa za manan-karena zay tiako atao fa za mahitahita zay tiako atao fa mipetra tsara hoa petra tsara fa tsy hoe mbo manambola kely 12 millions kely mipetraka fa mbo nahazo moto kely de anevatevan'Andriamanitra tena miteny aminao aralahy Andriamanitra mihitsy niady tamin'ity mpanjaka ty ary tsisy iza koa moa ny afaka hiady aminy miaramila tsy afaka hiady aminy ny mpisorona na pasteur tsy afaka hiady aminy fa vokatry le fanevatevany an'le fisoronana sy le fivavahana tambolohany ange i Ozia mpanjaka tsy nanao an'izany Ozia mpanjaka tany ambolohany tena hoe olona mba natoky an'Andriamanitra nivavaka nanolo tena fa ny baiboly nilaza mazava tsara eo amin'ny 9:40 hoe ary noho nahiry izy de niavonavona ny fony ka nanao zay ratsy izy safa nivadika tamin'ny Jehovahandriamaniny ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehova ndory ditika azo manitra teo amin'ny altara fandorona ditika azo manitra nanomboka rehefa natanjaka amin'izay Ozia mpanjaka de nanomboka niavonavona ary zay daholo ny mahazon'ny olona rehetra izy za moa no mahavita an'ireny le miteny ratsy an'Andriamanitra eny rehefa mba misy karazana olona mieritreritra fa manana baka +5 karazana olona mieritreritra fa navita mariazy de nentina tany amin'ny hôtely 5 étoiles ny mariaziny de ohatrany te eritreritra fa tsisy oatra azy rehefa ohatrany lasalasa tafita kely aty andafy
de ohatrany teheritsetra tsisy tsony Andriamanitra. Rehefa mba navita trano kely sy mba nisana kely de ohatrany teheritsetra hoe tsy mila an'Andriamanitra. Zany nahazo anao zay ampanjaka rehefa hita izy fa niana tanjaka, niana hery de nanomboka niavinavina ka nivadika tamin'Andriamanitra. Fa nasian'Andriamanitra abokana nanomboka teo amin'ny andriny, ny tarehany, ny vatany ray manontolo, boka mandra-pahafatany. Ry rahalahy sy anabavy, rehefa tojo zavatra enao hoe tena tsy hainao vahana, misy fotoana ange tadidio hoe afaka miady amin'ny olona ianao de resinao ny olona, afaka miady amin'ny manitra ianao de resinao ny manitra, afaka miady amin'ny mpanan-karena koa ianao de resinao ny mpanan-karena. Fa tadidio fa raha manomboka Andriamanitra am'izay mifanandrina aminao de vita ny tantaranao. Ary tsy le vita tantarana fotsiny fa melohan'ny hafatesanao de maty ao anaty fahasambaraka, maty ao anaty fampitena, maty ao anatina retina sy fangirifrina. Zay daholo tompony zavatra tsapako am'ren'le olona alohan'ny hafatesany reny, melohan'ny hafatesany reny ka tena mangirifiry faratapony mandritra ny volana maro. De misy zavatra tokony bebahanao, le fiavinavonana teo anatrehan'Andriamanitra, lay fanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra. Attention fa miditra any amina zava-doza faratapony ianao, miditra any amina zava-doza faratapony ianao. Zany ny zavatra hoe zavatra tena tiako ampianarina sy tiako ampaherezina. Ary mila tandremana na pasteur ianao, na vadina pasteur ianao. Misy fotoana nge ry madame pasteur rehefa manomboka tamimbola tsy nety ny zavatra natao de mananina mihitsy ianao, fa rehefa manomboka mety am'izay ny ataonao, manomboka mety am'izay ny ataonao de ny zava-doza de zao manomboka mireharena mivady, miavinavina mifotona mivady, manomboka ohatrany hoe tsisy ohatranareo mivady de manomboka manao ny tsy fanao. Zany mila tandremana. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra zay anarina matetika ka miamafy atoka de ho torotoro tampoka ary tsisy fasitranana, ho torotoro tampoka. Misy fahafambaraka ary maty ao anaty fahafambaraka, ary miafara amina fahafambaraka. Jereo eo kaikinao misy an'izany, misy neny faranao zay eo, misy ravavin-dreninareo zay eo. Teo eo amin'ny fadimy amin'ny telopolo taona anto izy de nanomboka ny rehare miavonavina satria nanan-karena, nanana Mazda maromaro, nanana an'izao de nandefa ny zanany any ampitan-dranomasina de tsy niraran'Andriamanitra io ravavin-dreninareo, fianakavianareo jereo nge manodidina anareo, de navita trano be de zao de manomboka tsy mifandray amin'ny fianakaviana sady tsy miraran'Andriamanitra. Fa jereo nge niafarany olona ravavin-dreninareo io hoe fa zao teniko zao de tena ianao ny vavolombelona hoe marina zany tenin'io pasteur io zany. Fa tsy misy olona miavinaviny zany ka tsara fiafara, tsy misy olona miavinaviny zany ka tsara fiafara, fa fampitena ary faharavana ratsy fiafara. Ny olona mpiavinavina rehetra ratsy fiafara. Zany isy tompoko lasy tompoko vavy. Efa nahita karazana olona ohatr' zany ary mbe diabe mihitsy na mpanao politika na inona fa tsisy an'izany tsara fiafara zany, tsy misy hoa, tsy misy. Jery any karazan'olona na indraindray na iainy tanàna na iainy na any ambanivohitra edy manodidididiny entsy adalan'ny mpiavinavina. Ianao ne zavatra kely fotsiny kitian'Andriamanitra ao anatin'ny lalan-draha amin'ny lohanao de mitongilana ianao. Zavatra kely fotsiny ary raha tojo an'io aretina tsy mety afaka ao ambony fandrina io ianao le tsy mety miala ambony fandrina io de dinio zao tenin'ny pasteur zao de mibeba mety 5 taona lasa zay na 10 taona lasa, 7 taona lasa na 2 taona lasa. Ianao le anisan'ny tena pireare, ianao le anisan'ny tena mpanao tsinotsinona an'Andriamanitra, miavonavina. Ianao le anisan'le manambany ary ianao le anisan'le tena piteny, le tena piteny hoe tsisy ilana an'izany fivavahana zany. De jerevo ianao le tsy afa-metsika ambony fandrina io de mibeba. Raha ny vadinao ny tratran'izany ry madama
rahalahy ataovy mifony izy, ataovy mifony izy, fa tsy misy olona niady amin'Andriamanitra zany ka isy asitra anazy. Averiko raha nanomboka niady tamin'Andriamanitra anao ka Andriamanitra niady taminao dia aza mieritreritra hoe isy hôpitaly asitrana anao zany, aza mieritreritra hoe isy klinika asitrana anao zany na klinika faratapony eto tanàna ary, aza mieritreritra hoe isy professeur andidy anao zany dia ho sitrany ianao, ary aza mieritreritra hoe isy fanafody hoaninao zany ka ho afaka ianao, ary aza mieritreritra vahaolana anaiza n'aiza. Rehefa nanomboka niady aminao Andriamanitra dia tsy misy vahaolana akoatra ny fibebanao sy ny fifonanao eo anatrehany tompo hoe tompo mifona fa tena diso fiavonavonana, fiavonavonana manimba zavatra be da be io ry havana malala. Sady mety natonga ny zanakao lasa ny zanakao vavy maty tampoka ny vonoan'i Jesosy. Ary misy fotoana Andriamanitra mihitsy tsy nidevolo ny mamono azy fa Andriamanitra mihitsy nikapoka anao, ary any amin'le laingony sy any amin'le mangiry firy anao mihitsy, tena any amin'le mangiry firy maty ny zanako, maty ny zanako. Mety any mihitsy ny riatan'Andriamanitra indray mandeha anao, le zanakao ireareanao, le zanakao ieritseretinao tafitanao, le zanakao tena ibotsimbotsonanao sy anambaninao olona. Imbedabe atompoko ny nahita an'izany, imbetsaka ny nahita an'izany. Nisy zazavavy kely zay indray andro tena ravahan'ny ray aman-dreniny vavy tokana izy io, volamena tranetiny voziny tanany volamena daholy ampengotingotina, de le izy mivady amin'io le tena mampiseho hoe manan-karena, mampiseho hoe manan-karena, mampiseho hoe manam-bola, mampiseho hoe manan'antististy. Fa zavatra ke accident indray mandeha fotsiny dia izy telo mianaka ny taona tomobile, dia izy mivady avitra somatsara fa le zaza voatsindrin'le tomobile maty. Io tena misy fotoana io rehefa tsy afaka miady amin'Andriamanitra amina avinaviny zany ianao, fa grave zany. Nefa dia tena io zaza io tena ravahana volamena, zaza kely eo amin'ny 20 taona io le zazavavy kely, ravahana volamena ary ampisehoany izy mivady mihitsy hoe anay ny tanàna, anay ny vola, anay ny zao, miditsy ny tsary no ana dia zavatra tsy napozina akory zany accident zany. Tsy diso izy mivady rehefa natao ny constat an'le tomobile, tsy nanao adosoana le dada nitondra le tomobile fa mifohana camion indray mandeha fotsiny, dia nivadika dia voatsindry tao le zanany, ohatra ny tafavoaka tsay hoe tafavoaka taiza na inona na, fa le zanany maty, maty teny eo. Vavy tokana asain'Andriamanitra mihetry, rehefa tsy mahay mihetry amin'ny fomba tsotsotra ianao, rehefa tsy mahay mihetry manala ny avinavina amin'ny fomba mahitsy ianao, dia ozy ny tompo aloha ary riatako ianao dia ho hitanao hoe hatraiza ny herinao, dia riatany mihitsy ny asian'Andriamanitra ianao. Zany ny ananarana, zany ny anton'ity fampianarana ialao ny avinavina. Ary rehefa tsapana hoe tsisy lalana ivoanao amin'izany, ny tompo ny anampy anao ary zay hivavaka ho anao, hivavaka ho anao. Mbola tsindriky foana ny fotoam-bavaka eto ampamaran'ity fotoana ity fa amin'ny sabotsy ho avy izao dia anao fotoam-bavaka lehibetsika andresena nyty avinavina ary hivavahako manokana ho atsika menakavy. Raha ao anatin'ny efa rety mandoza ianao na fampitena sy fafambaraka faratapony ary fangirifirina faratapony vokatry ny avinavina, dia ity toriteny androany ity dia eninao satria tia mindra fo aminao ny tompo ary tia melaneloko, tia nasitrina ny fangirifirinao ary tia nala ny fafambarakanao. Manasanao mpitiavana, tongava mivavaka, tongava mitady ny tompo amin'ny valo sasany maraina ny manomboka io fotoam-bavaka io, manerana ny trano fivavahana vaonilika eto Antananarivo, indrindraindrindra eto amin'ny 3 frères ndefa nambojana reto anasako anao manodidina ety na eny amin'ny temple de la foi bypass. Raha tia karobato ianao dia ao vaoniloko ambany atsimo commune, raha tia kady tany ampita tafika aty dia ao amin'le maison Ediko farany ary amin'ny Busti eraky ny trano fivavahana vaoniloko. Dia toriteny ray ihany no enona manerana Madagasikara amin'ny sabotsy ho avy izao. Tompo ny hitantsika ilao ny avinavina manolora tena be ba fa tia nafaka anao ny tompo veloma tompo.